Vatsy mpitahiana ho anao anio, vatsy mpitahiana ho anao anio. Izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Zakaria, toko 9 dia ny 7 sy ny 9. Rehefa hita dia andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany antsinanana sy amin'ny tany andrefanao, ary hitondra azy aho ka onona any Jerosalema izy. Dia oloko izy, ary izao kosa ho andriamanina amin'ny fahamarinana sy fahijiana. Amen. Iaraka hivavaka isika. Voninahitra anie ho anao ry Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Andriamanitray ianao, eny, ilay namorona an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teninao, fa ny teninao ilay mitondra fiainana, ilay teninao izay iainanay andro aman'alina, ary ilay teninao izay avy nomenao taminay anio. Ary ankehitriny izahay dia mametraka indray ny tontolom-piainanay, ny andronay eo ampelatananao, ary fantatray fa ianao tsy afoy na hasaraka anay velively eo amin'ny fiainanay, ka mametraka ny fiainanay eo ampelatananao izahay. Ny dera, ny saotra, ny haja dia ho mendrika ho anao irery ihany Jesosy malalo. Amen.